Tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Aingo sy itija. Tianay marihana zany fa ity sehatra izay fampizarana sy iaingo ity dia hevitray manokana sy traikefanay no zarainay eto ary tsy mitifitra na hoe mikendry fikambanana na vondron'olona mitokana na olona hoe resanay manokana fa traikefanay manokana ilay izy ary fomba fijerinay manokana araka ny traikefanay. Manahoana Iaingo? Manahoana Tija? Faly miresaka sy tafiaraka eto indray androany. Saika anontany an'i Iaingo aho hoe androany tsika tsy resaka momba ny reny aloha fa tohizantsika manaraka indray iny raha mbola mangataka ny mpiainoantsika fa hiompana amin'ny resaka hoe valom-babena na koa hoe karazana fanampiana tsy voatery ara-bola fa rehefa hoe fanampiana ho an'ny olon-kafa zany na hoe ohatrin'ny ahoana izany hoe manome izany. Izay no resahantsika inona ny azony Iaingo zaraina mikasika an'izay. Ana manokana zany le amin'ny teny anglisy izy ilay hoe giving back. Tamin'ny le nandeha taty États-Unis aho 2007 dia nianatra be dia be momba ny États-Unis, ny tantara, ny kolontsaina, ny olona. Dia nisy fotoana tena hoe natsoin'ny tao amin'ny ambasady zany nanao présentation momba ny zavatra nianarako dia tena hoe ampirisihana mihitsy hoe mizara ny zavatra hay zany. Izay mihitsy koa moa izany ny antony niafaran'ilay izy. Ianao manovo fahaizana, alefa aty États-Unis ianao manovo fahaizana dia ny zavatra azonao zarainao eny amin'ny sehatra iasanao any Madagasikara rehefa avy eo. Rehefa teoriana ilay izy ilay giving back antsointsika hoe valom-babena ve ilay izy Tija? Ohatran'ny hoe izay ny hitako Mahalaza azy. Mahalaza azy amin'ny teny malagasy fa hafa koa nefa ny endriny tsy voatery hoe le mahazatra antsika hoe ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ireo izay nanabe sy nitaiza fa azo atao hoe mivelatra be ilay izy. Dia izay angamba Ohatran'ny hoe amin'ity sehatra ity zany ohatran'ny hoe mamaly babena ny fireneko satria tsapako hoe satria izy nitondra soa ho ahy koa tamin'ny nahalehibe anahy tany. Izay angamba no azo iresahana anazy, hitondrana anazy. Eny ary. Dia nisy fihaonana malagasy izay tamin'ny 2020 en ligne ilay izy malagasy tany aminareo tany, malagasy Midwest. Dia niresadresaka teo hoe ahoana ny ataonao rehefa manampy malagasy. Dia nisy ny tena hoe izaho aloha tsy manome vola mihitsy satria izao samy mizara ny traikefany teo izany. Fa ny anankiray fihaonana malagasy Midwest en ligne tamin'izay. Fa izaho tsy any Midwest moa izany fa izaho aty Colorado dia nahafinaritra be anahy ny zavatra niresahana malagasy anankiray izay hoe ny antsika hozy satria ny antsika hozy izy ny hitako sady tsara hozy izy dia ny fizarana fahalalana. Izany hoe ilay partage de connaissance. Dia ohatra izao hoe raha ny any atsimo izao ohatra hozy izy tena olana any izao ny resaka rano. Dia ny tsara atao izany ohatra ampianarina ny olona miady vovo dia mahafantatra hoe aiza ny toerana ahitana rano. Io izany ialana amin'ilay olana tsy fahampiana ny rano any atsimo. Dia miala tsiny fa tsy tadidiko hoe iza ny anaran'ilay olona niresaka tamin'izay fa mankasitraka be dia be ny fizarana nataony satria amin'izao izany
ankoatran'ny malagasy nomads zao izay toeran'ny fampizarana ny hoe fahaizana hoe ahoana moa zany atao hoe mizatra tany vaovao tany iray vaovao zany nefa ny tany fantatrao taloha de Madagasikara fotsiny. De ankoatr'izay de nanokatra ny Ode Madagasikara aloha zahako voalohany hizarana ny fianarana famakiana boky zany, fianonan'ny boky amin'ny teny malagasy, mety boky, mety tantara. De io zany ohatran'ny hoe raha manimanina ianao ohatran'ny fitiavan-tena aloha ilay izy tamin'ny voalohany zahako tsisy olona miresaka amin'ny teny malagasy amiko fa za nefa mila mihaino olona amin'ny teny malagasy de ny feoko ihany no henoiko. Fa avy eo ilay izy hoe aleoko ilay izy zaraiko amin'ny hafa, zavatra nazatrany Menatavy tao an-trano ilay izy de nizaraina tamin'izy mpiray tam-po amiko de avy eo de nenona taty ao. De lasa hoe olona marobe koa mihaino anazy aty aoriana. De zay aloha zavatra natao voalohany. De avy eo natomboka indray koa le English le klasy by malagasy nomads zany. Tamin'ny voalohany le izy hoe hanampiana ny malagasy miasa amin'ny teny anglisy. Zay no namoronana anazy voalohany de tapitra le projet de nitohizana fotsiny le izy hoe zay mazoto hianatra teny anglisy de nefa koa te hafantatra hoe ohatran'ny ahoana ny fiainana any amin'ny tany amin'ny teny anglisy de zay indray koa no nitohizana ilay izy rehefa avy eo. De ankehitriny zao de manana gropy hafa ihany koa zay antsoina hoe malagasy klasy by malagasy nomads ho an'ireo ny foronina ho an'ireo malagasy tsy mahay malagasy mihitsy. Le malagasy amin'ny diaspora indrindra zany le deuxième génération hoe tsy lehibe ta Madagasikara izy de tsy mahay mihitsy satria tsy misy malagasy ohatran'ny mifanerasera be aminazy. De noforonina ihany koa le atao hoe isa by malagasy nomads. Io indray de ho an'ny malagasy teraka hoe malagasy nefa mipetraka ta Madagasikara, lehibe ta Madagasikara nefany te hiasa ny teny malagasy ihany koa. De ohatr'izay zao raha ohatra ataoko hoe mamaly babena any Madagasikara koa tamin'ny somoneniako de zay hatreo zany no natao de mety mbola misy hoforonina manaraka ihany angambany. Zay ny ahako tisa fa tsy haiko hoe manao ahoana ny antitsa. Ia, misaotra betsaka Zara ihany koa. Ny anahy indray misy itovizany amin'izay satria za koa tia mizara ny fahalalana zavatra izay azoko zany de ny tena mahafinaritra anahy koa rehefa mizara iny de mianatra koa ary mampitombo sady tsy mampitombo ho an'ny olon-kafa fa za koa mitombo ao anatin'ilay izy. De zay no tiako zaraina hoe ny anahy zany valom-babena misy mitovy amin'le za angamba tsy tao anatin'izany tamin'ny 2020 zany tamin'ny zany mety zany. Ia, fa Zatsika mampakafantatra. fa efa nanatrika ihany tamin'ireny online amin'ny aty ireny miezaka ihany fa izay anankiray izay tsy tratrako. De fa za le raha azoko atao ny aleoko kokoa zany mizara fahaizana na hoe mizara zavatra tsy amin'ilay lalan'ny vola ihany fa aleoko ny anahy zavatra maharitra. Ny amiko zany hoe ny fahalalana maharitra ary afaka hitarina. Ny vola tsinona misy fetra ary tena hoe misy fetra de mora misy le hira zay lova tsy mifindra de de aleoko kokoa ny anahy mizara zavatra maharitra hoe soa maharitra de zay zany ny anahy no mitovitovy amin'ny aniango ihany ny anahy le pejy soasoa de misy koa ny ohatrany hoe club des parents de misy ny psy fiara-miasa daholo ireo de le podcast antsika ty de zay no tsaroako misy hafa koa moa zany atao tsy indraindray eny fa ny anahy zany ny tena fanaovana an'ilay izy zany de hoe ny mahafinaritra de hoe ny valom-babena de ho anao ihany koa fa tsy ho an'ny hafa fotsiny.
Zay zany le amin'ny teny malagasy izy, amin'ny teny anglisy izy hoe self care, self love koa le izy satria rehefa manome ianao dia mitombo, rehefa manome ianao dia mahazo. Dia zay zany no tiako zaraina amin'ny androany mikasika ny hoe valim-babena. Tiako be zany fomba nazavany Tija hoe mahazo zavatra ihany koa ianao rehefa mizara, afaka hazavain'ny Tija misimisy kokoa ve azafady? Io zany samihafa daholo ny olona, misy olona zany samy manana ny tanjony rehefa manao zavatra e. Angambany izay samihafa fa ny anahy manokana zany rehefa mizara voalohany indrindra be dia be ny zavatra tiako zaraina. Fa tsy betsaka koa nefa ny maka fotoana koa le izy ary tianao hoe sy vanona ihany koa le zavatra zaraina fa tsy rehetrarehetra tonga any an-tsaina koa dia ho zaraina daholo. Satria misy ireny mandalo fotsiny ary indraindray mila eritreretina le izy zay vao avoaka, dia indraindray koa nefa misy hoe tafavoaka tsy dia nieritreretina tsara fa tsy maninona izany satria indraindray koa moa le izy zany rehefa eritreretina be loatra le izy dia lasa tsy lasa indray, dia nefa mety hoe misy olona afaka mila an'iny zavatra iny tsy fantatrao mihitsiny. Ohatra izao hoe mizarintsika momba ny tranga anankiray dia misy olona maheno an'iny dia ay ve nareo koa, ay ve tsy izaho irery no miaina an'izany e? Ay ve ka tsy irery aho ao anatin'ity zavatra mitranga ity e? Dia ohatran'izay zany le resaka ohatran'ny hoe inona zany ny dikany hoe solidarité amin'ny teny malagasy re? Firaisan-kina? Firaisan-kina, zavatra hitambarana, iombonana, dia misy hoe mpihavana, ay mpihavana daholo tsika, ay zavatra itovizana, ay olombelona mitovy ihany ny olantsika sy ny ino ity izy ny zavatra ankalazaintsika sy ny sisa. Hoe zavatra tsara zany tsy voatery hoe tsy mety ihany moa ny zaraina ary hoe tsy voatery hoe ny tsara ihany koa ny zaraina fa ny fitambaran'ireo zany dia zay le izy hoe ny anahy zany amiko mitondra an'izay le hoe mahafinaritra mizara, ny anahy indrindrandrindra rehefa mizara dia mianatra koa rehefa mizara ary ny ezahako zany ny zavatra zaraiko dia zavatra iainako. Izany hoe tena traikefa ny iainako ary hitako fanasoana na hoe hitako hoe eritreretiko hoe mety hanasoan'ny hafa, mety hitondra soan'ny hafa dia zaraiko. Dia indraindray moa tsy izay foana ny zavatra mitranga dia tsy maninona fa tsy betsaka koa ny hoe tsy afaka mahalifaly ny olona rehetra koa. Misy foana koa ny hoe tsy mitovy ny fomba fijery dia sy fiainana moa zany ka atahoana fa no hoe ny mizara zany dia hoe mampitombo no efananana ary ohatran'ny hoe mikarakara ho anao. Ny anahy zany le tena hoe self care tena hoe fikarakarana ho anao koa zany le mizara ary fitsinjovana ny hafa. Izany hoe fampitsonjovana zany le izy amiko. Anapiko an'izay angambany ohatran'ny hoe ny anahy zao ohatra hoe tamin'ny nanokatra an'ilay Ode Madagasikara ahako dia izao foana ny anahy eritreretra hoe zahako izao ny first generation immigrant ao amin'ny ankonako zany. Findramonina voalohany zany ao anatin'ny ankonako. Dia zahako zany no nitondra le kolontsaina malagasy avy any Madagasikara izaho irery. Dia raha ohatra ka nampitaiko tamin'ny zanako le izy fa dia anjarany no mandray hoe misy afaka mampita izy raha ohatra misy azony zaraina izay nizaraina teo. Fa raha ohatra nefa tsy manao an'izay le izy dia eto amiko no maty ny fahalalana momba Madagasikara. Dia teo no teraka ilay hoe tsy afaka mijanona eto amiko ilay izy fa tsy maintsy zaraiko. Satria rehefa mizara dia misy mitady ohatran'izay tenen'i Tija izay hoe misy manao feedback ianao hoe mety aminay ilay izy, ay tena tianay ilay izy. Dia mahatsiaro ianao hoe tsy irery ianao fa misy olona mitovy hevitra aminao dia misy olona ihany koa ka tena hoe mandray mimpankasitrahana an'ilay zavatra omenao. Dia ho aty aminao zany ilay izy fantatrao hoe
Lenao le natao ohatra hoe tapitreto amiko eto ny ohatra hoe ny malagasy aika hoe tsy tapitra le izy fa vao maika raha le izy miparitaka. Ohatran'izay angamba ny avy aty amiko ny fomba raha ohatra hoe hanampiako an'le notenenin'ity zazay. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.